Fatawarini tanànan'ny Sahafitana dia ny tanàn'ny Sangandrato samy ao anatin'ny distriktan'ny Moramanga avokoa no nahazo trano sekoly vaovao fanomezana avy amin'ny ONG Madagascar Development Fund. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Larabary no nitokana izany fotodrafitrasa izany andro vitsy lasa izay. Nahazo trano fianarana vaovao ahitana efitrano telo efa misy fanaka sy toeram-pidiovana ny sekoly fanabeazana fototra ao Sandrangato, commune ambanivohitra Ambohibary, distriktan'ny Moramanga. Ny Adsam Foundation sy ny fianakaviana Lincha monina any Irlande avaratra izay samy mpiara-miombonantoka amin'ny fikambanana Madagascar Development Fund na ny MDF no nanomeny vola nanorenana ny fotodrafitrasa izay nitetina 520 tapitrisa ariary miampy 20 tapitrisa ariary nanaovana dobo fatsakana rano madio ao an-tokotany ihany. Tanteraky ny MDF ankehitriny ny fanamby napetrany ahafahan'ireo ankizy madinika misy 400 avy ao Sandrangato sy ny manodidina mandeha an-tsekoly satria raha efa nanorina trano sekoly iray tao atoerana ny MDF sy ireo mpiara-miombonantoka aminy tamin'ny taona 2012 dia tsy mbola ampy ho an'ireo ankizy maro mitombo isa-taona izany ka dia izao napetraka izao indray ny trano sekoly faharoa vaovao. Notokanana ny 17 ny volana Novambra lasa teo izao fotodrafitrasa izao ka tsy mba nataony fitondram-panjakana tany lavitra indrina fa tonga nanome voninahitra izany tany toerana ny ministry fanabeazam-pirenena Paul Larabary notrony ny mpiany MDF Brian Donaldson Mvatsy ireo olom-bafidy eto toerana notariny lehibe ny distrikta Moramanga sy ny solombavam-boaka voafidy tao atoerana. Mbola io teti-bola nomeny mpiara-miombonantoka ihany koa no nafahana nanome fitaovam-pianarana sy kilalao ary baolina ho an'ny mpianatra.